Ny iarahantsika mianakavy mifampidinidinika eto androany zany dia mahakasika indrindra ity aretina izay mahazo ny firenentsika ankehitriny, mahazo ny fiangonana ihany koa moa satria ny fiangonana koa tratrany zany dia marobe ny miantso hivavaka, andao hivavaka, andao hibebaka, dia io indrindra no asiana resaka androany hoe ny vavaka tokoa ve ny tsy ampy, tena tsy mivavaka tokoa ve ny malagasy sa inona mihitsy ny olana amintsika izay mivavaka. Alohan'izany rehetra zany dia hiara-hivavaka alohantsika. Sotranao Jesosy no ity fotoana izay omenao anay hanaovana izao fihaonana amin'ny olonao eto amin'ny Facebook. Dia ta io ny live ataonay tompo, ary ianao no hanatrika ny fotoana rehetra, ianao no hitanay, ny feonao no hoeninay, fa azavela ny tenako izay miteny eto no hita ary ianao no ome voninahitra ary ny dera sy ny laza dia atolotra ianao ireriany amin'izay rehetra ataonay. Dia ta io ihany koa ny teninao izay ao ambara eto androany mba hitondra fanavaozana, hitondra hery ary hitondra fahalalana vaovao anay. Omeo anay ny fanahy masina satria izy no mpampianatra tsara indrindra. Ny anaranao Jesosy no ratako izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay iarahantsika mifampidinidinika eto dia ao amin'ny Isaia 8:20. Isaia 8:20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ezaho ny fiantsoanao fa azo atao malemy. Asandrato ny feonao ho tahaka ny any Anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotana. Nefa izaho mbola tadiaviny ihany isanandro, ary ny hahalala ny lalako ny sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamanitra no fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy anirihany ny hiavian'Andriamanitra. Nahoana izahay no mifady ho izy, nefa tsy hitanao? Ary nahoana izahay no mampahory ny tenanay, nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo azy, dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia ampahorianareo. Indro ny hiady sy ny hifanditra no antony hifadianareo, ary ny amely amin'ny totohondro ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny hafa. Moa fifadiana toy izany va no ankasitrahako? Dia andro hampahorian'ny olona tena, ny hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana rarandavenona ho fandriana. Moa izany va no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'i Jehovah? Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako? Dia ny amany famatoran'ny faharatsiana, sy anaboraka ny feon'ny zioga, sy andefa ny ampahoriana ho afaka, ary anapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy ny hizarany mofonao ho anoana va, sy ny hampianitrany ny oro manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hirimbelona amin'ny namanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ho loha lalanao, ary ny voninahitry Jehovah ho vody lalanao. Ary amin'izany dia hiantso ianao, ary Jehovah mahy. Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary izy ianao hoe inty aho. Raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenana ratsy. Amen. Ity ity no iarahantsika rehetra mifampidinidinika androany ry havana. Fotoana sarotra no lalovan'ny firenentsika sy ny fiangonana, ary tsika rehetra miara-manaiky fa mihasarotra ny raharaha izay atrehan'ny fiangonantsika. Androany fotsiny izao dia misy tranga vaovao 3,700 raha tsy diso aho, ary misy 3 lodimandry. Mazava tsara zany fa miakatra isanandro ny isan'ireo izay tratry ny aretina eto Madagasikara. Ary na dia faritra vitsivitsy aza no tena azo lazaina hoe tena voany teo aloha dia miparitaka eto Madagasikara izy ankehitriny, ao Antsirabe, any Antananarivo, Toamasina, Moramanga, faritra Alaotra, ny aty Fianarantsoa koa raha tsy diso anisy ka anankiray koa androany. Ireny rehetrarehetra izany amiko dia lakolosy izay miantso antsika ihany. Tsy hoe koa rehefa misy loza izay vao hivavaka isika, fa ao anatin'ireny amin'ny zavatra sarotra tahaka an'ireny indrindra no tena mahatonga antsika hiantoraka amin'Andriamanitra.
ary tsy disitsika raha manao zany fa maro ihany koa ny mieritreritra fa tsy ampivavaka ny malagasy tsy ampivavaka ny kristianina tsy ampivavaka ny firenentsika zaho tsy dia mitovy hevitra amin'ireny loatra satria raha ny zavatra hitako na antsika fotsiny mijery tsara dia hita na ny amin'ny radio azy vao manodina kely ny fijeriana onde ny radio tsika dia hita radio kristianina mameno ny FM eto Madagasikara. Zany hoe marobe zany ny fomba izay itenenan'Andriamanitra, marobe ireo mivavaka, maro tena maro, mameno fiangonana ary saika isaky ny alahady dia mivavaka ny fiangonana rehetra hanasitranana ny firenena, hanasitranana amin'ity areti-mandoza ity. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe manana ilay toepo sy toepanahy entina mivavaka ve isika malagasy? Ino fanontaniana ngeza be? Manana ilay toepo sy toepanahy entina mivavaka ve isika malagasy? Io indrindra no hitondrako ny sainao androany raha mamaky ny Isaia 40:20 sika izay no vakiantsika teo. Raha manomboka eo amin'ny 1 dia Andriamanitra miantso an'i Isaia mpaminany, mandeha ianao izy Jehovah Andriamanitra, teneno amin'ny firenena eo, teneno aminy ny fahadisoana, aza matahotra ianao fa mandeha any. Miantsoa mafy mihitsy, ataovy mafy ny fiantsoanao fa azo atao malemy, mandeha any. Ary dia nandeha tokoa Isaia mpaminany nilaza n'izany teny zany, tsy mora ny mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Ary io no asan'ny mpaminany voalohany indrindra, milaza ny marina, tsy mba manafinafina ny marina. Io no asan'ny mpaminany, ary io no asantsika kristianina voalohany indrindra. Ny vavaka fifonana dia tsy maintsy miaraka amina asa fitoriana tahaka ny ataon'i Isaia. Manambara amin'ny toepon'ny olona, mifanandrify amin'izay takian'Andriamanitra ve? Mifanandrify amin'izay toepo tadiavin'Andriamanitra ny atao hoe mivavaka ve ny ataon'ny olona. Io no ataony. Ary dia nataony Isaia mpaminany zany. Ary nambarany mazava ny atao hoe fivavahana marina. Eto no ahitantsika tsara ny tena toepon'Andriamanitra, ny toepona ny fijerin'Andriamanitra antsika hoe inona moa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika rehefa mivavaka sy inona ny zavatra andrasany, inona ny zavatra hitany eo amiko rehefa mivavaka. Marobe ny diso hevitra. Ny sasany mety mieritreritra fa ny fihetsika ivelany, tahaka ny hoe mandohalika, tena zava-dehibe tokoa ny mandohalika. Ary zaho dia mampianatra ny olona foana hoe tokony hianatra handohalika ny kristianina, tena ilaina. Ao ihany koa ny sasany mifadianina, ny amin'ny Luterana moa tsy dia zatra loatra an'izany, fa fomba biblika ihany koa ny mifadianina, satria ilay mifadianina tsy hoe mifadianina ianao zany mba ahatonga anao halahelo Andriamanitra ka hamendra fo, tsy izay loatra, fa ilay fifantohana amin'ny vavaka. Fa ny tena tadiavin'Andriamanitra eto zany dia tsy ho zavatra ivelany io, tsy ho zavatra ivelany io loatra ny jereny, fa inona ilay izy? Toepo, le toepo sy le toetsaina sy le iainan'ny olona n'ilay vavaka. Io ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Ary marobe ny diso fanantenana, marobe ny diso hevitra, satria saika miaina amin'ny zavatra ivelambelany sy fombafomba ivelany ny maro amin'ny vavaka. Donc eo jerentsika vitsivitsy izy teo. Raha mijery an'ilay soratra masina teo tsika dia hozy hoe miteny zany ny zanak'Israely, izay angefa mifadianina, no tsy hitanao ve izay mampijaly tena, mifadianina, hosorana vovoka ny loha sy ny sisa. Dia hozy Andriamanitra hoe ny fijeriko an'io tsy olona mivavaka, fa tahaka ny zozoro, tahaka ny zozoro. Zany hoe amin'ny Andriamanitra zany, rehefa manatona azy ianao, ny zavatra jereny voalohany, iza ity olona izay manatona azy. Ary io no nampianarin'i Jesosy amin'ny Mateo. Hozy izy hoe raha tonga ianao ozy ka hitondra fanatitra, eo ianao ozy mahatsiaro fa manana ady amin'ny rahalahinao.
ahoana ozy atery ihany ny fanatitra ao ve ozy ndana ihany mandeha mivavaka mandana ihany manao fanatitra tsy io apetrao aloha fanatitra io dia mandeha aloha miverina ataovy izay hiavananao aminy ny tiany teneny rehefa le olona anatonazy dia olona vonona iaona amin'ilay Andriamanitra masina sy marina mahitsy Andriamanitra ny fahamarinana ary io tsy avontsika fitahana tsy avontsika fitahana amina fiatsika ivelany satria miditra mangany amin'ny fontsika sy ny saintsika sy izay rehetra ataontsika dia vakian'Andriamanitra eo amin'ny tahaka mamaky boky izy mahita azy. Ireto zanak'Israely reto nieritreritra fa rehefa mifadianina izy rehefa mampijaly tena izy sy ny sisa dia efa ampy izay milamina izay nefa ho Jehovahandriamanitra moa fifadiana tahaka an'izany raha ozy no ankasitrahana dia andro hampahoren'olona tena ny hambiondrika ny lohany tahaka ny zozoa sy ny hamelatra lamba fisaonana raharandavenina ho fandriana fombafomba ivelany daholo ireo fomba ivelany no mamaika ny maro ny ho marina amin'ny pastora ny ho marina sy ny ho ataon'ny olona hoe tia vavaka iny dia mazoto mivavaka mazoto mivalika lava vavaka mazoto mitory-teny fa Andriamanitra tsy ho mijerena fa ny azy ilay toepo ilay toe-tsaina ilay fo entinao manatona an'Andriamanitra misy azy no tena zava-dehibe indrindra. Ary ino tiako isariana ny saintsika androany ino tiako isariana ny saintsika zanak'Andriamanitra rehetra zanaky ny fiangonana manatona mivavaka tokoa ny olona mivavaka ny eto Madagasikara mameny fiangonana mazoto mamonjy fivoriam-pifoazana feno foana mitombo-pifoazana mitomany ny olona sy ny sisa kanefa rehefa veo inona no zava-misy mankaiza isika inona ilay toe-pontsika hoentintsika manatona an'Andriamanitra io misy ny fanontaniana ngeza te ny malagasy ve mivavaka ny malagasy ve mivavaka sa mankany am-piangonana ny malagasy ve tena mibebaka marina ary ity ry havana dia averiko foana rehefa matsara n'ilay hoe fiangonana kristiana ny eto Madagasikara sy ny sisa averiko foana mba ho tadiditsika tsara satria miverina amin'ny tenin'ny Isaia mpaminany satria isaintsainany amin'ny tenin'ny Jehova zay nampitonenany Isaia mpaminany eo amin'ny Isaia 7:15 isika fahamarinana fahitsiana fangorahana amin'ny namana fanomezana sakafo amin'ny namana ny fampitafiana ny namana inona moa no tiany lazaina amin'izany inona no tiany lazaina amin'izany fitiava fahamarinana fahitsiana iainan'ny malagasy ve izany iainan'ireo kristiana rehetra izay manokatra FM manerana ny radio manao fitoriana any amin'ny televiziona izay manokatra fiangonana mafeno fiangonana olona mivavaka mitomany manasitrana iainantsika rehefa marina mankaiza ny firenentsika io no tiako isy mitomana saintsika niova ve Madagasikara nanova ny Madagasikara isika koa ve mba miova ao anatin'izany ino mampatahotra rehefa miresaka ny olona hoe ay Madagasikara neka krena kristiana feno foana amin'ny fiangonana ny olona mivavaka marina tokoa zany fa sao dia ilay fombafomba ivelany riavana no betsaka sao dia ilay fisehosehoana ivelany no betsaka sao dia ilay fahazarana no betsaka sao dia ilay fahazarana mandohana sao dia ilay fahazarana mivavaka sao dia ilay fahazarana mitory ka fa ny fontsika kosa sy ny fihetsikitsika sy ny fiainantsika sy miova amin'ny tenandreo ny manodidina antsika mahanitra fa tsika miherim-beka ny manodidina antsika miaina amin'ny kolokolo ary tsika ihany koa manao kolokolo sy tsy fahamarinana sy miaino Andriamanitra io ny valiteny eto zaho tsy mihaino amin'izany zaho tsy hainanareo amin'izany
Manoky mandiny fa fito izy ny motsy zarany mofonao ho an'ny noana va sy ny ampiantrany manjenjeny ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka fa tsy hirombelona amin'ny namanao ianao. Fa raha izany ozy dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavana. Ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao oloala ary ny voninahitry Jehova ho vodilalanao. Raha ino misy? Ny tiany tenenana dia tsotra kely. Na dia tsy mifadianina azy ianao, na dia tsy mandohalika azy ianao, iaino ny zavatra inoanao. Raha tena ekenao fa Andriamanitra ny fahamarinana tokoa izay ivavahana. Raha tena Andriamanitra ny fahitsina tokoa izay ivavahanao. Andriamanitra ny fahamasina tokoa izay ivavahanao. Ajao ny rariny, ajao ny marina, ny fahamarinana, mifankatiava, mifamelah-heloko. Izany no tiany lazay. Fa raha ianao mbola manao an'ireo zavatra ataonao reo, miady, mifamono, nefa andohalika, ho rerak'io ianao, izany no tiany tenena. Izany no tiany tenena. Izao fifadianao izao izy, dia tsy andrenesana ny feonao any amin'ny ao. Tsy tonga eo amin'ny plafond akory le vavaka. Tsy mihoatra eo amin'ny plafond akory le vavaka. Na dia mampiasa vocabulaire be manao ahoana azy. Tsy mihoatra amin'ny plafond ilay vavaka. Satria tsy hitan'Andriamanitra ao amintsika ilay fo, mibebaka sy ny fiainantsika ilay fibebahana. Io ilay fahamarina, ilay fahitsina sosialy, izay heverintsika ho zavatra kely eo amin'ny fahamarina, eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny fivavahantsika. Mieritreritsika fa rehefa mivavaka be, rehefa mitory teny be, rehefa manao fihetsika be dia be ivelany amin'ny fanaovan-tsoa sy ny sisa dia takony ny mason'Andriamanitra. Sa dia mihaino vavaka izy. Tsy riana. Tsy azotsika fitany. Ary aza mamita tena ihany koa. Fa mila fo mibebaka Andriamanitra. Mila toe-po vaovao no entina mivavaka. Io no tadiavina. Ary no andrasana malagasy. Raha tiana ho sitrana ny firenena, raha tiana ho sitrana ny fiangonana, amin'izao aretina malaza, na ny aretina ara-nofo, na ny aretina ara-panahy, dia tadidio fa adidintsika rehetra ny miaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahitsina arak'izay nampianarin'Andriamanitra antsika. Dia hoy ianao izy moa no havita an'izany. Tena marina izany. Fa izao ny zavatra tiako ambara. Efa nataon'i Jesosy Kristy anie izany. Teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy nanatanteraka an'izany. Nanamarina antsika. Tena tsy vitantsika tokoa io. Satria amin'ny maha-olombelona antsika dia miditry ny fontsika ihany. Ny fiodinantsika ihany. Ny ratsy ataontsika ihany no betsaka. Ary io no tena mamintsika indrindra. Fa Jesosy Kristy efa nanadio antsika. Efa nanamarina antsika. Ary izany hoe hamarinina izany rehefa dia ampitafia ny fahamarinana. Ny toetra ny Kristy mihitsy no afindrany ao amintsika. Ary iny tena mahafinaritra. Ny toetra ny Kristy, io no tokony ianarantsika. Nanahoana ny toetra ny Jesosy, ny toetra ny Kristy, tamin'izany fotoan'izany. Taiza moa no nisy azy? Taiza ny toerana nisy azy? Izaho ry havana gaga amin'ireto olona mandohalika eny andalana tsy mitsara ivelany. Tena izay tokoa ve ny zavatra maika? Tena izay tokoa ve ny zavatra tadiavin'Andriamanitra? Ny ahitanao mandohalika eny amin'ny arabe, mameno arabe, mandohalika eto amin'ny sisiny arabe tokoa ve? Nanao an'izany ve Kristy? Mampianatra antsika hoe midira ao amin'ny efitrano mangina. Ny rainao izay mahitanao ao mangingina misy no amaly anao. Fa ny nataon'i Kristy tany amin'ny boka, tany amin'ny mahantra, tany amin'ny jamba, tany amin'ny vehivavim-pivaroteny, ireo no nataon'i Jesosy. Namboarina, notefeny, no amarina, no diovina. Ary n'olona ireny no ampianarin'i Jesosy hivavaka. Asa na efa nijerenao ilay vavaka ao amin'ny Lioka 7:20. Lioka 7:20. Ilay vehivavy fatra-pangataka. Sy ilay vavaka nataon'ilay
Fariseho anankiray dia nisy anankiray mpanoradalàna moa sa fariseho sy iza izy teo tonga ao am-piangonana hivavaka. Ny anankiray vao niditra tao ary io le toepo mivavaka. Vao miditra tao an-tempoly hivavaka. Mieritreritra izy hoe le Andriamanitra masina no ato amin'ity trano ity, ato amin'ity tempoly ity. Andriamanitra marina, Andriamanitra mpamela hevitra. Indrety izaho hoe tsy sany andrandrakory izy fa ny ondrika ny tehatratra napetrany teo amin'ny fony le feno loto ny tany. Dia hoy izy hoe tsy mba vavaka lavana izy foike Andriamanitra manondrafo amiko mpanoty. Ilay anankiray izay nitsangana tery aloha natorina vavaka efa firy. Zaho tsy mba toan'ny ry fariseho ry izay manao an'izao, zaho dia mifadianina isakin'izao. Ireo le fomba ivelany, mifadianina aho isakin'izao, manao fafolon-karena aho, sy ny sisa. Amin'Andriamanitra, te hilaza amin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra hoe ity indray aho présent, ilay marina. Zaho le mahazo 20/20 foana aminao satria mavita ny rehetrarehetra, le fomba ivelany. Ahoana hoy Andriamanitra? Ianao le mihevitra anao 20/20 ozy no 0/20. Fa irina heverinao 0/20, io amiko no 20/20. Ilay toepo malagasy manatona an' Jesosy mandohalika ho an'ny firenena sy ho an'izao aretina coronavirus zao. Fo mibebaka ve tompoko, fo miova novan'ny filazantsara ve, miaina ny fahamarinany ve, miaina ny fahamasinany ve ny malagasy. Mahitsy fo ve ireo olona mandohalika sy mivavaka rehetrarehetra, sa rehefa avy mandohalika sy metomana izy dia miverina amin'ny fanaony ihany. Tsy iaino an'izany Andriamanitra. Ho reraketo isika hivavaka, hanantena zavatreto isika hivavaka, fa tsy miaino an'izany. Fa mampianatra antsika Kristy, mampianatra antsika Jesosy Kristy, ny toepon Jesosy ianarantsika. Izao nataony Paul: aoka ho ao aminareo izao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy, dia tsy nataony zavatra ofikirina izany, fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo na andevo. Nakany endriky ny mpanompo. Io fietrena, fanetrentena, fanekena ho diso ka miondrika eo amin'ny Kristy io no tadiavin'Andriamanitra. Nomena amin'ny fifoazany tsika malagasy, ary reharehantsika tokoa zany fifoazany. Fa izao ny fanontaniana: mifoha ve ny malagasy? Iainantsika ve? Ataontsika io ry toby rehetrarehetra io. Ny anarantsika ve ny fiainan'ireo ray aman-dren'ny mpifoazana? Mbola iainantsika ve ny zavatra nampianarina antsika? Io ny toepo entsika manatona azy, mampametra-panontaniana antsika, satria ireharehantsika malagasy loatra io. Fa ny fanontaniana: miaina amin'izany ve? Miaina amin'izany ve isika? Iainantsika ve ny fampianaran'ny fifoazana? Mifoha ve tsika? Nentsika nankaiza ny fampianaran'ny fifoazana? Notazomintsika ve? Sa nataontsika haingo-trano ny sarin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, ny teny voalaza, ataontsika haingona boky nosoratana, fa tsy iaina zanaky ny fifoazana. Ndao re hiverina, ndao re hiova, ndao re manaiky hovany Jesosy ny fontsika, fa mbola tsy tara. Mbola fotoana, tena fotoana mety sy tandrify loatra ankehitriny hiverenantsika amin'Andriamanitra, ary iainantsika tsy amin'ny fiatsaram-belatsika ny finoantsika amin'ny maha-kristianina antsika, mba ho hitan'i Jesosy Kristy fa ireto malagasy izay mandohalika aminy reto dia olona niova fo, madio fo, ary miaina amin'ny fahamarinana, manome hanina izay mahantra, mampitafy andreo mitanjaka, ary tsy manao kolikoly fa miaina ao anatin'ny fahamarinana, ny fiangonana sy ny firenena. Io no andrasan'i Jesosy,
io no jereny Jesosy amin'ny fontsika rehetra izay manatona azy. Iaraka ivavaka isika rehetra. Misaotra Jesosy noho ny teninao izay omenao anay. Iza moa zahay no manambara izany teny izany. Tsy misy mendrika anao tokoa izay rehetra, ary tsy misy marina nandeha azy. Tianao ny firenenay, fantatray loatra zany, ary reharehanay loatra. Kanefa miaina ny nanaraka ny teninao fe zay. Mbola ao amin'izany fitiavanao zany fe zay. Mbola ao amin'ny fitiavanao voalohany fe ny firenenay. Mampianatra anay ianao androany Jesosy, mba hanatrika, mba hanatona anao amin'ny fo manetri-tena, fo mibebaka, fo miova, ary fo tena vonona, iaina amin'ny fahamarina sy ny fahitsiny, izay ampianarinao anay. Tsy fahatanterana rehetra. Mifono aminao any Madagasikara, izay maro tokoa ny mivavaka, kanefa ity firenenay ity ne Jesosy ka anjakany tsy fahamarinana, anjakany fanompoan-tsampy, anjakany fankahalana, anjakany fitsitokotokoana fizarazarana. Ny samy fiangonana mifanaratsy, ny samy fiangonana mifampitifitra. Dia mangataka indrindra aminao Jesosy ny hanavaozanao anay, meo anay ny fo tahaka ny fonao, izay manetri-tena, izay marina, madio fo, feno fitiavana. Ampianaro anay ny fitiavana. Ny anaranao Jesosy nangatako izany. Amen. Dia izay indray ry havana no dindinika ny fanaovantsika androany. Ady mangataka antsika rehetra hatsiaro-mavaka ny firenentsika sy ny fiangonana. Ary dia tadidio mandrakariva fa eo amin'ny fanatonantsika ny Kristy dia ny fontsika no jereny voalohany. Dia mangataka antsika ihany koa hivavaka manokana ho an'ny fiangonana rehetra, satria amin'ny faritra sasany moa amin'izao fotoana izao dia voatery hidy ny fiangonana indray, miverina mihidy indray ny fiangonana noho ny fitarany aretina COVID-19. Fa tadidio anefa fa tsy io no tena aretintsika, ny tena aretintsika. Io zany dia manifestation le tena aretina. Le tena aretina dia ilay fialan'ny olona amin'Andriamanitra, ilay fivavahantsika amin'ny fomba feno fiatsarambelatsy. Io ny tena ivavahantsika ho sitramin'i Jesosy. Fa raha sitrany io dia hoy ny ten'Andriamanitra izay nambara tamintsika teo hoe hiposaka tahaka ny masoandro ny fahazavana, ary ho tonga faingana ny fahasitranan'ny firenena. Saotra antsika rehetra nanatrika ny live dia sambo tahiany Jesosy daholo isika rehetra. Veloma tompoko.